Fatelo tia amin'ny fanampiana ireo olona manana olana pahenona. Ny tanjona zany moa zany dia ny hoe ny hanafongana n'io olana io. Efa niresahan'ny Andriamatoa mpanorotsaina manokana ny minisitra teo moa zany le hoe eo amin'ny 420 faingo 800 isan-jato ny tany olana manana olana pahenona eto amintsika. Ny Rotary zany miaraka amin'ny Star Kerin Foundation sy ny ministère fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ireo mpiara-miombinafika amindreo anisan'izany Star reny dia manao an'ity hetsika ity zany zay fandiha amin'ny fahatelo faraka lazaiko teo ka ny olona azo tombontsoa amin'ity zany dia 8,740. Izy ireo moa zany dia miparitaka amina faritra anankitelo. Antananarivo zany eo amin'ny 290 eo, Antsirabe zany eo amin'ny 900 mahery kely eo dia Toamasina koa 900 mahery kely. Ny eto Antananarivo moa zany manomboka androany 8,20, 7,20 ary 20 Mai. Ny any Antsirabe zany manomboka amin'ny 2,20 sy 3,20 Mai ao amin'ny centre Fofama. Ary ny any Toamasina dia amin'ny latsinainy Pentecôte sy ny talatany zany 5,20 sy ny 4,20 volana Mai zao ao amin'ny hôpital Manarapenitra. Zay zany ity hetsika ity. Efa fantatrareo zany fa nitenen'ny Andriamatoa sy ny tena minisitra teo fa anoany amin'ny $10 ny vidin'ilay fitaovana. Nefa omena fotsiny anankiray, omena fotsiny le izy. Zay zany dia fampisehoana aminareo mbola averiko eto fa zavatra amina miliara be dia be le isa ny vidin'ireo fitaovan'ireo nefa ampitiavana ireo io fondation américaine Star K io manampy antsika malagasy ka adalantsika raha tsy haintsika zany mikolokolo sy manaja fitaovana izay omenantsika. Zay zany ny zavatra lehibe tokony marihana. Ary izy ity dia tena fiaraha-miatan'ny Rotary. Hitanareo amin'izay zany ny asa soa ataon'ny Rotary. Ny teny farambola averiko fotsiny zany dia hoe zao fiaraha-miasa zany nanomboka tamin'ny 1,4 ka io nanomboka 1,4 zany miampy ny zavatra ho zaraina ity taona ity zany dia efa mahatratra any amin'ny 7,000 any zany latsaka kely ny olona azo tombontsoa sy ny efa nahazo moa zany efa nisy 500 sy 9,000. Hitanareo amin'izany zany fa zavatra lehibe tokotra io zavatra io ary ny fiaraha-miasa ministera fahasalamam-bahoaka dia tena zavatra tsara dia tsara tokotra. Izy io efa misy zany fitiliana natao. Misy foana aloha fitiliana vao mandeha fizarana. Tamin'ny volana faraparan'ny février zany izahay no efa nanao ny teto Antananarivo teto. Ny eto Antananarivo zany efa natao février fitilianan'io dia zay olona hitan'ny zareo spécialiste, zareo dokotera miara-miasa aminay ao amin'ny salle-femme manara-maso mijery hoe tokony ahazo ty zay vao mahazo. Fa tsy hoe zay milahatra fotsiny io dia mahazo daholo akory. Efa fantatra zareo zany hoe tokony mahazo le toloreto dia nalaina lasitra aloha sofiny. Dia iny lasitra iny mbola naverina nalefa tany ivelany namboarina zay ndray vao miverina teto Madagasikara dia ireo efa tonga ireo izy amin'izao fotoana zao zay efa hitanareo ho hitanareo tsy mibirao an'ny Andriamatoa Bill filohan'ilay fondation Star K zany. Zay zany le izy vao zaraina amin'izay. Ny etapiny zany tsy maintsy manao an'izay etapy zay fa tsy tonga dia hoe zaraina fotsiny vao jerevana aloha dia ahazo. Non, mbola testena, verifiena daholo le izy. Raha mbola mitsy tsaboana dia mbola somary tsaboana aloha le olona zany zay vao zaraina le izy. Misy moa ny sasany tena hoe efa tsy mahare izy dia tena miala tsiny zany fa tsy azo tsisy ninona azo atao. Fa raha mbola manana tapa-henona kely le olona dia mbola misy fanantenana zany ny hanomezana anazy an'ilay fitaovam-pahenona.